ry havana dia raina ny tompo naome azao fotoana izao indray ahafahana mitondra ny teny ho antsika tsirairay avy. Ny voalohan-teny alohan'ny hanombohana ny toriteny dia tsara ny manamarika fa tsy nisy fifanarahana zany teo amin'ny fitoriana ny teny androany dia ny pastera vahiny ny tokony hitory androany. Zany hoe za moa zany dia avy eo nisy proposition pastera vahiny nekena ampanetretena le izy saingy rehefa mifampiresaka moa zay pastera mianaka avy eo indray dia izah indray zany no menotsodrany hoe afaka ataony se indray le izy falsahirana ihany satria enjakenjana ihany le taima tamin'ity ty volany ity ny faniriko dia faly aho zany hoe raha tsy za zany dia amin'ny volana ambony aho no hitoriteny satria le amin'ny volana ambany le amin'ny volana marsa resaka inona moa izy teo introspection fiteny anazy zany fandinihan-tena dia ny tena moa mbola anatin'ny fandinihan-tena matetika lalina dia efa nisy témoignage kelinaiky natao tamin'io fa isaoran'Andriamanitra tamin'ny nanomezany ny fifanarahan-tsaina zany tao amin'ny sampino tratro zao andro zao indray. Eny ary anombotsika amin'ny teny izay novakiana teo teny lalina dia lalina tokoa ka ny fomba hitondrantsika anazy mba handehanantsika aingana dia jerentsika alohan'ny teny voasoratra tao amin'ny mpanjaka faharoa toizantsika amin'ny teny voasoratra tao amin'ny Matio ary faranantsika amin'ny teny voasoratra ao amin'ny Romanina teo. Eny ary atontsika ao amin'ny mpanjaka faharoa andininy fa 7 toko fa 7 andininy viraika amby roapolo ka hatramin'ny fa 5. Raha mba afaka afisena erian'lo eto angely le teny azafady ny 21-23 eny mandra-piandrin'le izy dia io teny io aza raha efa fantatra tsy ho lalady raha mahafantatra an'le izy dia resaka ny mpanjaka Josias. Mpanjaka kely no fiteny anazy satria nahazo ny lasa mpanjaka izy dia mbola kely satria maty ny dadany zany maty tamin'ny mbola kely. Tsy dirantsika lalina izy fa zavatra teny fotsiny tiako hotsoahana eto ampamakina n'ity teny voalohany ity. Ny personnage ao anatiny zany ny olona dia i mpanjaka Josias. Ny événement azo lazaina hoe tsara mari ao anatin'le izy dia ny fankalazana mipaka voalohany indrindra aloha ary ny fandravana ireo sampo maromaro izay hita tao a Jodia sy tao a Jerosalema. Ary ny fahatelo dia ny fiverenana indray amin'ny famponan'Andriamanitra amin'ny fo sy saina ary fanahy izay nataony Josias. Ny teny faharoa izay iverenantsika iny rehefa avy eo amin'ny faharoa amin'ny Matio izy dia hitantsika ao fa ny tenin'Andriamanitra koa dia ao anatiny zany hoe Jesosy ilay teny velona. Ny olona na personnage izay hita ao anatiny dia ny antefan'ilay teny zany dia ny chef religieux fariseo sy misorona be tamin'izany andro zany. Ary ny zavatra nitranga moa avy eo fantatsika mbola hiverenantsika koa ina fa dia tsy nanaiky ny Andriamanitra velona azy ny fariseo. Dia anatin'ny fahatelo moa zany dia ao amin'ny Romanina izay nepaka teny izay nisoratan'i Paoly tamin'ny mpino tao a Roma tamin'izany andro zany dia ireo tamin'izany andro zany nisy natao hoe mafy am-panahy sy ny malemy am-panahy fa le verset hitantsika androany dia io voalohany voasoratra hoe fa isika matanjaka. Zany hoe Paoly zany matanjaka dia misadrese amin'le olona matanjaka ara-panahy ohatra anazy. Eo indray zany no atefany teny amin'ity texte fahatelo ity. Inona ary ny azo ambara amin'ny zavatra voalohany? Zavatra voalohany dia samy iantefany tenin'Andriamanitra tsika pino zany, tsika pino en général samy mahazo ny tenin'Andriamanitra. Fa arakaraka ny tsirairay no
andraisantsika na tsy andraisantsika anazy. Hitantsika ao anatin'ireo teny anankitelo ireo ry havana fa na ny mpanjaka Josiasy na ny fariseo na ny mpino ao Roma dia samy mahafantatra ny tenin'Andriamanitra. Josiasy moa dia fantatritsika fa efa miaraka tamin'Andriamanitra izy io fa ny fifoazam-panahy nataony dia noho ny fahitana ny boky ny lalàna tamin'ny fanamboarana ny tempolin'Andriamanitra indray, ary ny famakina sy ny fahafantarana izany boky izay no nahatonga anazy anao action maromaro par rapport amin'ny zavatra voavaky sy ny vakiana tao anatin'izany boky izany. Entre autres angambany hoe aza manan'Andriamanitra hafa no izaha sy betsaka be zany, fa le action nataony zany tamin'io dia nandrava ny sampy rehetrarehetra, nandrava ny sampy rehetrarehetra na natao amin'ny tranon'Andriamanitra na tany atao amin'ny tany rehetrarehetra tao Jodia, Jerosalema, eny hatrany Samaria ary. Dia tonga teto amin'ity versettsika hoe afaka miselebrer paka zay tsantsika hoe tandreo mipaka an'Andriamanitra reo ozy Jehovah Andriamanitra reo. Ny zavatra mahatalanjo anaty atsy dia vao nanomboka ty verset ty dia hoe tandreo amin'izay mipasika Andriamanitra reo, zany hoe nanao pasika ihany zany reo olondreo taloha, nitandrona mipasika an'Andriamanitra ihany zany reo olondreo taloha, fa tsy araka ny fitediavan'Andriamanitra anazy, satria tena voalaza eto mihitsiny hoe tsy nisy pasika ohatr' zany tao a Jerosalema hatramin'izay. Midika izany fa ny fiderantsika an'Andriamanitra, ny fidiantsika any aminy dia mety tsy hoenon'Andriamanitra. Mety mafimafy zany fiteniko izao satria mety fombafomba fotsiny ihany ny angonantsika, mety par habitude ihany ny angonantsika, dia tsy tsapantsika ilay hoe tena fiombonam-pinoana sy fiombonam-po amin'Andriamanitra. Satria maninona? Satria ny fotsika dia mbola mavesatra. Mety hoe tsy mavesatra ota en tant que tel fa mety mavesatra zavatra mivoizitsika avy any ivelan'ny tany, ahiahy, sorisory, ny hefitsika dia tonga atao am-piangonana. Dia izay mahatonga antsika mety hoe mihira fotsiny tsika, kipomasontsika rehefa mivavaka. Tsy midika izany hoe atao amintsika izany fa mety tonga izany amin'ny mpino na azo atao hoe mpino tena mahalala ny tenin'Andriamanitra ary. Ka izay no todiantsika hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra, satria Andriamanitra mampafantatra antsika fa izy rery ihany no afaka hanova fontsika mba hanompontsika anazy araka ny sitrapony. Ary araka ny sitrapony ny zavatra resahako eto aloha dia efa tsorona, fa tsy miresaka anjara-panompona aho, tsy miresaka aktivité ao am-piangonana izay tsy hita izay maharatsy azy, fa miresaka izany hoe fanatonana an'Andriamanitra, izany hoe mitady ny atao hoe présence an'Andriamanitra ao am-pontsika izany. Ao am-pontsika tompoko no hitadiavana an'Andriamanitra rehefa mivory ohatr'izao tsika, ka ny fontsika no tokony amboarintsika. Iverenantsika ny resaka fo iny rehefa avy eo, fa tiako afiseny tsy fotsiny ny zavatra ny fiverenany Josiasy zany tao amin'ny tany amin'izany hoe fiderana an'Andriamanitra zany ny rehefa nahita ty boky ty izy. Izany dia hitantsika ao amin'ny andininy fahadimy amby roapolo, fahadimy amby roapolo azafady. Ary tsy nisy mpanjaka tahaka azy teo alohany, izay niverina ho amin'i Jehovah tamin'ny foniny rehetra sy ny fanahiny rehetra sy ny heriny rehetra araka ny lalàna Mosesy rehetra, sady tsy nisy tahaka azy tsony niseho taoriana. Mazava ry havana, izany fiverenana ao amin'ny tompo izany, satria fantatry ny tompontsika fa ny fiderana azy sy ny fitadiavana azy dia amin'ny herintsika sy amin'ny fanahitsika ary amin'ny fontsika rehetrarehetra. Hitohizantsika ny teny ao amin'ny bokyny Matthieu izay faritra teo zany, ny andininy toko faraiky amby roapolo, dia ny fanoharana nataon'i Jesosy tamin'ireo fariseo sy ireo mpisorona tao a Jerosalema tamin'ny izy ireo nanantona azy ka nangataka azy hoe fahefana vaiza moa nanaovanao an'ireny rehetrarehetra ireny.
dia jesosy moa tamin'izany no teny hoe tsy tena aminareo nanontany izy zany momba ny Jaona mpanoha batisa hoe ahoana no afany amin'Andriamanitra sa avy amin'olombelona ny Jaona batisa, dia tsy namaly moa zany reo fariseo reo, dia jesosy ny teny hoe za koa izy tsy hamaly zany hoe inona navaliko amin'ny fanontanianareo. Nefa ny Andriamanitra, jesosy zany tiako tenenina, circonstance rehetrarehetra ifankahitantsika amin'Andriamanitra dia tsy circonstance hoe tsisy dika zany. Matoa ianao mifanena amin'Andriamanitra, jesosy zany ka an'le fariseo dia misy zavatra tiany ambara aminao. Ka jesosy ny teny teo hoe tsy hovaliko aminareo, nefa ny anararotony kosa nanao fanoharana. Ary le fanoharana hitantsika ity dia anatin'le fanoharana roa ny resahan'i Jesosy tamin'ireo fariseo ireo. Mazava ny fanoharana tsy iverenantsika intsony noho ny fotoana, fa dia resaka zavatra efa fantatry ny fariseo zany, ty resaka hoe tanimboloboka, inona avy ty tompotrano, ny voaloboka sy ny saham-boaloboka, fantatry zareo zany efa tamin'ny resaka Ezaia tany tany aloha dia fantatry zareo hoe Israely no tanimboloboky n'Andriamanitra. Manana responsabilité izy ireo alohan'izao tontolo izao, satria izy ireo no représentant an'Andriamanitra eo amin'izao tontolo izao. Ka inona moa zavatra miseho dia efa tenen'i Jesosy hoe le olona nirahana zany nirahan'Andriamanitra zany, nirahan'le tompotrano dia efa novonoiny ireo ahoana ny fitsonana azy hoe vigneron izy amin'ny teny vazaha, novonoiny zany. Dia ny efa raha moa nandefa ny zanany zany le tompony dia novonoiny koa izy eo le zanany io zany Jesosy io. Jesosy zany le nirahana io dia novonoin'ireo mpisorona sy fariseo ireo tamin'izany andro zany. Dia ny tena mahafinaritra amin'ity zavatra ity dia le ataontsika hoe fomba fahaizan'i Jesosy manao confrontation fon'olombelona, satria nampateneny tsy mba nanameloka an'le fariseo mihitsy izy, fa question foana ny napetrana. Dia ato amin'ny afisoinga le verset 40 azafady, ao amin'ny verset 40 izy rehefa nataon'Andriamanitra daholo zany, rehefa nataon'i Jesosy daholo zany ny fanoharana momba an'le vigneron sy le amin'ny fariseo ireo, dia io ny question nataony. Ka raha tonga ozy izy ny tany boaloboka, ataony ahoana moa izy zany mpiasa tany zany? Le mpiasa tany zany reo fariseo ireo, dia reo fariseo ireo ihany namaly anazy. Fa kahita ave ny valiny azafady ato amin'ny 41, dia reo fariseo namaly hoe ataony loza tokoa ny andringanana izany olon-doza izany. Zareo ihany zany nitenitenany amin'io. Ary ny tamboloboka dia ahofany amin'ny mpiasa tany sasany izay hanome azy ny vokatra amin'izany fotoana izany. Izany hoe ny tenin'i Jesosy tsy niteny ninona fa nanao famaritana fotsiny. Dia le famaritana iny no nanontanian'i Jesosy hoe ahoana sy ahoana, dia zareo ihany nanamalika ny tenany, tsy hoe nanameloka fa nanome jugement any tenany ihany zany. Dia rehefa natao aloha ny fandehanana nidina nomboka teo zany satrany amin'ny faran'le verset, dia mazava ho azy fa ireo chef religieux ireo, reo fariseo ireo ihany zany ny teny hoe fata ny fa izy no resahan'i Jesosy. Fantatry zareo fa izy, voadonan'i Jesosy ny fony fata ny fa izy le izy. Jesosy tsy nanondro direkta hoe nareo zany fa tao anatin'le fanoharana, zay fanoharana feno tiako tenenina, tiako fantarina, tiako ampiseho, fa tsisy zay fantatry ny fariseo tamin'izany andro zany ny resaka tamin'ny Ancien Testament. Tsy nanontany mihitsy ny fariseo fa inona zany, non, fantany tsara mihitsy hoe inona ny resahan'i Jesosy, fantany juska hatramin'ny fantany hoe izy ny resahan'i Jesosy. Dia inona moa ny attitude nataony? Tsy mitovy any nataony Josiasy. Josiasy nandrovotra ny akanjony, Josiasy nanao action de refa betsaka be tao any, fa zareo indray dia nikasa mono an'i Jesosy. Tsy fantany zao fa izy ny resahana, izy nefa miprononcer ny jugement any fa dia inona ny nataony? Aloha zany no andro fa vonoantsika ity rangahy ity fa tsy mety amintsika ny
zavatra tenenina tsy mety amin'zareo fatany fa tenin'Andriamanitra mbola averiko any tenin'Andriamanitra tsy zavatra forony Jesosy fa misy zavatra nataony Jesosy citation nataony Jesosy tao amin'ny psaume 118 jereo verset 42 azafady io citation nataony Jesosy io zany hoe fantatra zareo tsara mihitsy io teny io ary fantatra zareo fa io vato no laviny io dia Jesosy io pierre angulaire ozy izy fiteny Jesosy io tompoko fa ry zareo mahafantatra fa nidino ny fony zay zany le olona faharoa manoloana ny tenin'Andriamanitra ny fahatelo kosa dia ireo azo ataontsika hoe ao amin'ny Romanina le matanjaka ara-pinoana matanjaka ara-pinoana tamin'izany dia ireo azo atao hoe nandray an' Jesosy amin'ny fifaliana amin'ny fotanteraka zany hoe avy any amin'izao tontolo izao izy na eno momba ny resaka Jesosy izy dia conversion sincère et authentique ny malemy am-pinoana kosa tamin'izany mahagaga satria izay mahatonga le hoe inversion religieuse zany fiteny an'le izy ny fariseo tamin'ny androny dia tena fariseo tena nahatokisany olona hoe masimasina manana n'izany toe-panahy araky ny olombelona fa tsy araky n'Andriamanitra tena hita hoe tony zany tena olon'Andriamanitra dia reny ny andraindraina sy manana dia dommage fa ny élévation religieuse ndrareo natonga andrareo nidy fo tamin'i Jesosy tonga teo aminazy dia noho ny tonga Jesosy tonga ny teny tao amin'ny fiangonan'ny Roma dia le malemy ara-panandray dia mbola ireo jiosy mbola voatazony atao hoe judaisme ireo mbola tsy nitodika tanteraka tamin'i Jesosy mbola nisy sombotsombona judaisme ihany tao anatin'ny finoany sy ny fony tao mbola misy fombafomba ny resaka fiforana ny resaka sakafo ny resaka andro dia ireo ny ataony Paoly hoe malemy am-panahy ka inona raha ny ofehany zavatra tenenina voalohany anankitelo ny havana ny zavatra tenenina maheno ny tenin'Andriamanitra ny olona voalohany tonga dia manaiky tsy hiaky salasalana mandray sy manaiky fa tsy mandray sy manaiky fotsiny fa miteraka asa finoana arahinasa ny zavatra mbola tiako ambara izay adiko ny teny tamin'ny teo mbola averiko any le personnage anankitelo no vakina tanatin'ity texte anankitelo ity dia mahafantatra an'Andriamanitra tsy olon'izao tontolo izao akory fa olona efa mahafantatra amin'Andriamanitra testaleta taloha mbola Andriamanitra testameta nanomboka tao amin'ny evanjily dia mahafantatra an' Jesosy izay teny tonga nofo ary taty aoriana tao amin'ny Romanina dia mahafantatra an' Jesosy ilay tompo sy mpanjaka ary Mesia Josiasy zany dia nandrofotra ny akanjony mivadika tsy hoe mivadika ratsy fa noho ny tsy fahafantarany ilay teny voasoratra tao anatin'ny bokyny lalàna dia nanaonao culte teny foana izy fa tsy tena naomby zany ny culte fa rehefa nahazo an'io resaka nahita n'io boky io izy dia niova tanteraka araky ny vakintsika teo zay zany le fon'olombelona mandray ampifaliana authenticité de la foi ozy izy ny teny vazaha misy indray ny olona faharoa izay mandrayko mahafantatra ary azo atao fa tena miaiky mihitsy ny olona amin'ny tontolo amin'ny fahamasinany entre guillemets satria mazava fa tsy olona usurpation de titre ny anazy fa tena Andriamanitra mihitsy nametraka an'ireo fariseo sy londohan'olona tao amin'ny tempolo ireo tamin'izany andro zany fantany tsara mihitsy eo avy zany Mesia zany tonga ary amin'ny fotoana io Mesia eo anoloany ilay teny tonga nofo zavatra roa ny tokony ataony nafantatra izy hoe zareo ny resahana tokony niova ny fony hoe ianao ilay izy fantatra fa ianao dia asa mety hoe mandoalika fona manaiky hidiran'izany tenin'Andriamanitra zany fa inona moa no nataony teny fotsiny izy hoe zay zany dia tsy resaka momba Jesosy mihitsy ny tenenina fa ny teny-drareo hoe ay zay zany resahanao zany ok d'accord
lasa izy nandeha dia hoe vonona zany io rehefa avy eo zay zany nitao an-tsainy dia jesosy tsy niteny mihitsiny fa zay fotsiny confrontation direct manaiky ianao tsy manaiky ianao tena rejet total la izy ny tena amin'ny teny vazaha tena rejeté total zany jesosy ny tenin'Andriamanitra tsy mba misy anina akory ny tao an-tsaina fa tsy mifahaso rehetrarehetra akory rejeté an Jesosy fa fatatsika ny tantara fa Nikodema nanaiky ny tena fatadaza moa dia Paoly ny tena fariseo zay niasan'i Jesosy. Paoly anisan'ny tena fariseo tena anisan'ny ataontsika hoe rigide indrindra nefa noho ny tenin'Andriamanitra noho ny fitiavan'i Jesosy ny azo atao hoe ny mpino dia izany Paoly zany ny apôstôly tena anisan'ny tena nanjaly ara tena nanisan'ny tena nampiovafo indrindra. Dia ireo fariseo ireo zany ireo no atao amin'izao fotoana izao amin'ny fomba fitenitsika amin'izao fotoana izao hoe mpino sadasada religieuse izy ny fiteny. Ny fariseo amin'izao fotoana izao tsy misy tsony izy tsika satria mety isy teny ka tsisy fariseo tsony izao koinona ary ny fariseo tompoko tsisy tsony fa ny atao hoe esprit pharisien dia mbola misy foana. Itsika mpino le mbola ohatranay zao ohatra hoe mitoriteny aty tsy hoe mitoriteny moa zany mitoriteny dia rehefa mivoaka ny ivelany any dia mavita amin'ny tena avy eo raha misy confrontation kely amin'olona hoe fa ianao nga malala ny tenin'Andriamanitra noho izava zany ke mpitoriteny zany le attitude an'olona esprit pharisien zany. Misy ny sasany manaiky ny esprit pharisien koa dia zany tamin'izy misy teny ao anatin'ny Romanome teny mihitsy izy hoe miantso an Jesosy izy hoe Seigneur ozy izy Seigneur ozy izy ny fiantsony an Jesosy. Nefa tadidinareo misy tenin'i Jesosy hoe tsy izay manao mamiko hoe tombokotompoko ny hiditra ny fanjakany lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko any an-danitra. Ary mbola nisy any tao anatin'ny Romain 15 io ny teny izy hoe raha zaiko marina dia marina aminareo fa ny fanjakany lanitra dia ny mpitondra tena tsy tadidiko ny mpivary tena sy ny inona moa inambola eny bon ny asany Matthieu taloha ny mpamoretra misaotra indrindra sy ny mpamoretra ny hiditra ny fanjakany lanitra fa tsy anareo choqué zany fiteny zany ohatra miteny amintsika Jesosy hoe tsy izay rehetra atao amin'ny tsy fiangonana ity ny resahako tsy izay rehetra miangona isan-kalahady akory na mihira mafy be any am-piangonana na manakatra tanana na manao zavatra etserory hiditra ny fanjakany lanitra fa le olona zay riarinry zay mitomany zay miondrika ny lohany zay mandoalika foana rehefa hitatsika zay fantatry Jesosy rehefa natao-poto fantatra ireo ny tiako tenenina fantatra ireo ny tiako tenenina fa ny olombelona tsy mahafantatra zay ao am-pony Jesosy. Tsika rehetrarehetra mahafantatra daholo fa rehefa hoe raha ihany na mitoriteny dia hoe eny tsy haiko arakaraka ny jugement antsika ihany fa mety na tsy mety na masimasina kokoa fa tsika izay moa zany tsy nitoriteny ka dia atao ahoana no tsy zany mihitsy ny attitude an'olombelona zany. Attitude an'Andriamanitra tonga dia fantany eo am-pontsika na inona ataontsika atao am-piangonana na zavatra tsy ataoko hoe kely fa misy zavatra jerevan'Andriamanitra ny ao am-pontsika. Ny ao am-pontsika no jerevan'Andriamanitra fa tsy ny zavatra hitan'ny olombelona ety ivelany. Zay aloha dia tena sahako manambara an'izay satria ty esprit pharisien ity dia anisan'ny zavatra manimba ny fiangonana amin'izao fotoana izao mihitsy. Manimba ny fiangonana amin'izao fotoana izao. Ary izay no mahatonga ny Paoly amaranana ny toriteny izay mahatonga ny Paoly isadrese azafady nge le Paoly atao amin'ny Romain voalohany io azafady izay no mahatonga ny Paoly vao manomboka nyity verset ity dia fa isika izay matanjaka satria fantany ny attitude an'ireo olona matanjaka tamin'izany andro zany fa manana sao dia mieboebo sao dia manamavomavo ny sasany hoe nareo mbola tsy zakanareo zany zay efa lasa lavitra amin'ity resaka baiboly ity fa nareo moa zany mbola zany ny attitude ny olona matanjaka sasany ao anatin'ny fiangonana zay manimba ny
fifanarahana sy fifankatiavana sy fitiavana araka n'Andriamanitra. Nefa ny toe-po tiany Jesosy ananantsika tompoko ao amin'ny fiangonana dia toe-po iray ihany, iray finoana, iray saina, satria fanahy iray ihany no anatsika tsirairay avy. Dia raha idera sankalaza ny anarantsika dia mila mitondra ny azo fijaliany tsirairay. Satria misy fitenin'ny vazaha izay miteny hoe raha betsaka tsika dia raha reritsika dia mandeha aingana, fa raha betsaka kosa tsika dia mandeha lavitra. Ny fiangonana tompoko dia mila mandeha lavitra. Mila mandeha lavitra. Satria anatin'izany atao hoe espérance zany no endrasantsika no andehanantsika miaraka. Tsy fomba amin'ny fiangonana manamavomavo ny kely finoana. Ary raha sanatria misy zany dia ny tenin'Andriamanitra ampahafantariny ity, io no tokony ampiverin-dalana antsika. Io no tokony ampiondrika ny lohantsika. Io no tokony andro vitantsika amin'ny fotsika. Hoe mifona fa manamavomavo ny kely finoana. Satria amintsika manko dia zany mifono zany rehefa tsy hoe eloka be sy anina zany any ny fonana fa misy zavatra kely ka tsy vitantsika, tokony fonana daholo satria ny tenin'Andriamanitra tompoko ao dia tokony fonana. Eto izy dia anatin'ity dia zavatra tsotsotra fotsiny tenenina. Nous devons nous supporter les faiblesses. Tandremy betsaka be ny tenin'Andriamanitra tokony arahantsika. Mifankatiava, mamela, aza manamavomavo, obéissez-vous les uns les autres. Zany zavatra kely nefa zany mahafaly ny fon'Andriamanitra. Fa tsika olombelona mo inona ny tediavintsika? Le ota azo efen'ny ota sasany ihany hitatsika fa ny tena moa zany rehefa hoe ohatra fotsiny hoe médisance dia tsy za fa fomban'olombelona zany, tsy olana zany fa afaka Jesosy ihany malala anatin'ny foko fa marina ny zavatra teneniko. Nefa zany attitude zany dia tena hypocrisie tanteraka. Zany tena fihetsarambela tsy tanteraka eo mason'Andriamanitra tompoko. Ny miresaka manaratsy olona. Exemple iray ho andresahako. Ohatra hoe olona le matanjaka ara-pinoana sy malemy ara-pinoana. Dia le malemy ara-pinoana dia reny atao resaka. Atao resaka hoe reny nge ohatr'izao. Nefa zany tsy tian'Andriamanitra zany. Tsy tian'Andriamanitra zany satria mila mitondra ny vesatry ny tsirairay antsika satria eo ny tiako tenenina raha maranako azy, satria Andriamanitra tompoko Jesosy dia nitondra ny fahalementsika. Nitondra ny fahalementsika izy. Atsika zany raha Jesosy no arahantsika, raha Jesosy no taratritsika dia tokony hitondra ny fahalemeny sasany koa itsika. Satria anatiny atao hoe édification tsika amin'izao fotoana izao. Ary ny édification dia entre samy olona mpino. Ny évangélisation dia ny olona mpino tory ny olona nivelany mba hiditra ao amin'ny fiangonan'i Kristy. Ny évangélisation dia olona samy mpino mifampianatra, mifampifandefitra, mifampitondra. Ka inona ary no teny farany amaranako azy? Ny amaranako azy tompoko dia izany asa rehetrarehetra zany, izay asan'ny tenin'Andriamanitra rehetra zany dia manana cible iray ihany ao amin'ny vatantsika dia ny fotsika. Ny fotsika no zavatra tediavin'Andriamanitra hiova voalohany indrindra rehefa handray ny teniny sika. Ary ny tena mahatalanjo anahy dia io resaka fo io dia 803 occurrence izy anaty Baiboly. 803 zany miverimberina foana resaka fo io. Verimberina foana resaka fo. Midika zany fa hatrany amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apocalypse. Vao manomboka ny Genesis dia resaka fo. Ary amin'ny verset ambanimbany ary Apocalypse ty amin'ny farany mbola resaka fo ihany. Dia ozy izy ahako hoe ty resaka fo ty zany no tena tian'Andriamanitra. Ty resaka fo ty zany raha tena mampahafantatra ny asany Andriamanitra an'io araka ny teny vakina teo sy ty thème tamin'ity volany ity dia resaka fo. Ary efa andresahan'ny pastera moa zany tamin'ny reny nofinaina lefa isan'andro reny fa dia isaorany satria nanamaivana tsy nanasarotra moa zany fa
dirige anazy zany tanatin'le fanomanana an'le ny fotsika ariavana. Ary izany fotsika zany dia tadiavin' Jesosy. Fa Jesosy rehefa miditra anatin'ny fotsika dia tsy miforce izy. Tsy miforce izy fa mandondona. Azonareo ny misy fitenena Baiboly hoe mandondona Jesosy. Mandondona zay dia voay ozy izy. Mandondona izy dia rehefa voainao izy dia miditra izy. Iary sakafo aminao zay ozy izy. Fa rehefa tsy voainao kosa aloha ny fonao, zany hoe tsy voainao ny fonao, zany hoe misy teny alefa ny tsy anaty Baiboly, toriteny zavatra hitanao, ka rehefa miteny ianao hoe tsy miconcerné anazy zany fa ny sasany, dia ohatrany hoe mirejeté anazy ianao, ohatrany hoe mirenier anazy ianao. Ka izay no toyany amin'ny thème amin'ny mois de mars zany le hoe tondratsika amin'ny fandiniam-banahy ny tompo. Faranako ny teny tamin'ny resaka hoe fotsika ny tenenin'Andriamanitra dia iangaviantsika na hoe miangavantsika na hoe vonoina sahady tsika iaino ny toriteny ho avy amin'ny mois de mars satria araka ny tenin'Jatoy hoe matsiro be izy amin'io satria resaka tena hoe tena fandiniam-po mihitsy ny introspection ary tena zavatra tena mahafinaritra mihitsy io ary tena mahatonga saina mihitsy io fa dia izay na maranako ny toriteny voninahitra ho an'Andriamanitra rery any. Amen.